Kandidarina Randriamasinoro vonina tanteraka hiatrika ny fampelezan-kevitra. Charte de bonne conduite naneho ny heviny ireo kandida sasany. Fanamariana ny daty ny voalohan'ny volana novambra nampitombo ny entana namidiny ireo mpivarotra voninkazo. Magnano mbola tsara atsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao matinaly izao. Zoma voalohany volana novambra taona 2022 togasoa eto amin'ny fotoagna ny vaovao manasanao ampanajana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolon'ny politika sy mahakasika ny fiainana ara-tsosialy dia namaly ny etaeta ny mponina eny andotam-penaka ny kandida Rina Randriamasinoro tamin'ny alalan'ny asa iombonana na asa hitambarana. Asa izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fanomanana ny fotoam-pahavaratra no niarahana nanatanteraka tamin'ireo tanora teny antoerana. Ny tatitra ny andindininy sy ny fizotrany izay zava-nisy izay Germaine Menjanahary sy Manora Andriamalala. Vaindohan-draharaha amin'ny kandida Rina Randriamasinoro ny fanatanterana ny etaetan'ny vahoaka eny ifotony. Fifamitana ny fanatanterana asa ao anatin'ny fampelezan-kevitra fotsiny ihany. Fa misy ny fotoam-piasana izay natokana anatanterana ny asa sy ny toky izay nifanomezana ao anatin'ny fandaharana asa. Misy anefa ny asa maika izay tsy maintsy atao arakaraka ny toy zava-misy. Toy izao indrindra no zava-nisy teny andotam-penaka. Zany dia mandeha etaeta zay anadivana ny kanaliny ity satria hitanao angamba zao misy elemira hitanao zao tena kanaliny zao dia mila zany zay mila tena manadivana an'iny zay aloha zany araka ny teneniko teo zay no tena ataonay zao miezaka midina ifotony mijery zava-misy ety atoerana fanerasera-mponina fankafantatra hoe iza le kandida dia fankafantatra amin'olona kosa no manjoan'ny olona ety atoerana na zany naty zany efa misy ny asa hoe maika ohatr'izao satria zavatra ataona zao dia zay tena hoe travaisansany ao anaty propagande sy pré-campagne hoe ity tsy maintsy fitaina aingana satria ho avy orana satria ny fotoam-piasana rehefa vao manana fotoana iasana foana ny amin'ny ankapobeny ny zavatra rehetra no ataonay dia mijery aloha. Tsy niandrela ny kandida Rina Randriamasinoro fa ny ampitson'io ihany izany hoe Androany Zoma voalohany ny volana novambra dia namaly avy hatrany tamin'ny alalan'ny asa mitambarambe ny fanadiovana ity tatatra ity. Iaraha malala raha teo fa ao anatin'ny fanomanana ny fotoam-pahavaratra izao asa izao. Sorana bebe kandida Rina satria nandreny fitarainanay izy nahita ny loto sy ny namany tamin'ity izy dia nandreny andraiky ny avy hatrany tsy ho salasala mihitsy izy anarak'izay tsy misy olona hafa zany no raisiny fa le tanora sy le olona ato anatin'ny fokotany ihany no asena manadiomany le izy dia efa mahafinaritra anay aloha sy zavatra zay fa diovana azonay fanomezana avy aminy azonay inona ny toerana sotratsika rehetra tena mampijaly ny vahoaka mihitsy rehefa tonga ny fahavaratra ny rano any am-pifiloam-body rano rehetrarehetra any ato no variny ka na vita kirazy ary ty ny le olona manotsitra tany koa no tena problème tokony asiany lakany rano miparitaka ny tanimbary any dia lasa mitototra ato daholo le rano. Mbola hoarahantsika eo ny ako ny fidinana ifotony izay natao ny kandida Rina Randriamasinoro teny amin'ny boriboritany voalohany tamin'ny omaly ny onany tamin'ireo mpikatroka tim fa vaovao hafa dia ho avy indray izao ny fanatanterahana ny fifidianana manerana ny Madagasikara dia ny ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina miverina indray ilay antsoina hoe sata mifehy ny fitondran-tena mendrika ho an'ny kandida sy ny mpanaradia azy ary dia manana ny heviny tsirairay avy ireo kandida avy amin'ny antoko tiako Madagasikara izay sendra ny fandraisam-peo sy sarinay momba io charte de bonne conduite io. Hoarahantsika ny andindin'izay amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Samy manana ny heviny ny kandida tsirairay avy manoloana ny fanasoniavana indray ilay charte de bonne conduite na ny sata momba ny fitondran-tena mendrika tokony hananan'ny kandida sy ny mpiaradia aminy mandritra izao fifidianana communal izao. Raha ho anay manokana aloha ny le charte de bonne conduite
raha ny tena tokony ho isy tokony tsy isy akory ny antony dia zavatra tsotra raha olona samy manaja ny zon'olombelona ny olona tsirairay a tsy fanajana ny sotoavina malagasy dia tsy tokony tsy isy akory ny hoe fatahorana anao feoparam-pefy dia amin'ilay izy tsy tokony kanefa moa ny omby ray matoro sy ray mifoka dia misy ihany ireo adaladala dia ho an'ny zareo angamba ny tena tokony hanaovana an'izay hoe mba tsy hanaovana izay fa raha aminay manokana izay dia ao amin'tiako Madagasikara dia voataiza amin'ny fahamarinana sy ny fivavahana dia manaja ny olombelona ary tsy manosipotaka na miteny ratsy ny olombelona. Le charte de bonne conduite io ngamba tsy tokony candidat fotsiny fa le mpikirakira ny fifidianana resaka koa tokony mba samy manao satria efa nisy fifidianana intelo zay teo premier tour ny présidentiel deuxième tour ary tamin'ny députation teo ka rehefa saina manao ny charte de manao soniana iny ny ataontsika hoe ny candidat zay ilatsaka dia ireo mpikirakira azy koa tokony samy mba manao dia amin'izay zany samy mba manana ny maha izy azy ny tsirairay amin'ny fanekena zavatra tokony atao faratr'izany mandringa io. Ny bonne conduite raha fijerinay amin'ny candidat anay dia tsy tokony ho zay ihany nanao an'izany fa ny olona rehetra zay mpikirakira amin'ny fifidianana eto Madagasikara mihitsy vokatra izay zavatra zay rehefa mandeha ny any ambony mandeha foana ny ety ambany ary zay tena hoe raha fahamarinana zany mba nitezaina tamin'izany zay ary tsy hiova amin'izany fahamarinana zany fa raha mivilivily ny zavatra tokony atao amin'izay valim-pifidianana ohatra na ohatra zany dia mba malahelo koa zay zay manao sininy fa ny sasany tsy manao siny tsy mandeha amin'ny tokony izy ny valim-pifidianana. Raha mahalala ny zava-niseho nandritra ireo fifidianana telo nifanesy teto Madagasikara efa nampiarana ny usata mifehy ny fitondrantena ny kandida io. Tsy nisy ny fanasaziana ho an'ireo izay hita mibaribary fa tsy nanaja ireo sotoavina sy nanitsakitsaka ny zon'olombelona izay isan'ny teboka voarakitra ao anatin'io charte de bonne conduite io. Fa nampahafantarina kiraikiraiky nomaly teny amin'ny kianjan'ny fifankatiavana teny Ankadikely Lafy ireo kandida miisa 520 mianadahy izay mitondra ny fanevany antoko tiako Madagasikara ao amin'ny commune ao amin'ny distrikany Avaradrano. Ny filompanorina sady filao nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana no tonga teny atoerana nandray tanana azy ireo tsirairay avy ho pirofo fa nahazo-tsodrano tamin'ny antoko ireo kandida ho ben'ny tanàna ireo. Sary ny tahiry ny aina raha narinirina. Izy zany no commune avao amin'ny candidat avao amin'ny commune Viliazy tompo. Eo dia avy eto amin'ny commune Ankadikely Lafy dia Ratsimba Julien Touv. Ny commune Anosy Avaratra dia Rapararivo Raobelona. Raparivo. Ny avao amin'ny commune Ambotrabiby dia Pasteur Lazasoa. Ny avao amin'ny commune Talatavolo dia Rakotondrazaka Tokony Aina. Ny avao amin'ny commune Sabotsinamena dia Ralambomanana Norbertin. Ny avao amin'ny commune Kadinandriana dia Malala Gérard Nandrandраina. Ny avao amin'ny commune Masindray dia Ramanandraibe Willy. Ny avao amin'ny commune Lasora dia Andriatso Jimmy. Ny avao amin'ny commune Anjeva dia Raoul Arson Hadja. Ny avao amin'ny commune Ambomalaza Amiray Andriamatoa Patrick Ramiaramanana. Ny avao amin'ny commune Ambomanambola Ragarisson Natenaina. Ny avao amin'ny commune Ambomangakely Razanakoto
Hajasoa Pascal. Ny avao amin'ny commune Ambohimangarova Holy Arnaivo Melasoa. Raha izay ny tany amin'ny distrika ny Avaradrano, manana kandida ihany koa ny ao amin'ny distrika ny Manandrina izay atolotra ho kandida ho ben'ny tanàna ao amin'ny commune tahaka izany ohatra ny ao amin'ny commune Ambohimiadana izay misy ny Fidisoa Rakotoarimanana avy amin'ny Antoko Tiako Madagasikara. Ny lafin'ny zavatra rehetra ho iainan'ny mponina andavanandro mihitsy no mila fanavaozana lehibe raha ao amin'ity commune Ambohimiadana ity. Isan'izany ohatra ny lafin'ny fananantany, ny bokonomby, ny fandriam-pahalemana ary ny famatsiana jiro sy rano madio ho an'ireo vahoaka any an-toerana. Manana ny vina ho amin'izany ny kandida Fidisoa Rakotoarimanana, kandida ho ben'ny tanàna natolotry ny Antoko Tiako Madagasikara. Tahaka izao ny fanampanazavana andesiny. Ny tenako moa dia kandida Tiako Madagasikara ao amin'ny commune Ambohimiadana. Miansera fidy no fahafantarany olona numéro 1 koa misy anao anatin'ny bilety tokana. Kandida natolotry ny Tiako Madagasikara eo ambany fiahin'ny Filomary Karavalomanana sy ny député Bina ary natolotry ny bazy rehetra ao anatin'izany commune Ambohimiadana izany. Fametrahana fiainana eo am-pelantan'Andriamanitra aloha zay aloha priorité. Hoe akina amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavrary izay kasainao. Ohabolana toko fa 9/7 zay ny teny filamatro ao anatin'ny logo kokoa zany. Dia ny vinako sy ny fampandrosoana indray na ny lara-pahamehana izay apetrako amin'ny commune Ambohimiadana io. Voalohany aloha nge raha ohatra hoe resaka fahasalamana zany zao tena hita hoe tsy milamina any aminay. Fahasalamana ary ny akabeazan'ny olona maty any aminay zany resaka tsy fahasalamana alefa miakatra io foana. Mikasika ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Tsy misy fampandrosoana vanana koa raha ohatra ka tsy misy fandriam-pahalemana. Raha ny tsy azo mpaniry zany zao tena hoe any mamokatra ny herinaratra. Misy tombontsoa makaty Behenjy zany mamokatra ny herinaratra makaty Antananarivo fa zahay dia tsy mba misitraka amin'izany. Inoko fa andraikitro zany amampitondra anara tonga amin'ny toerana no mitaky zany fahazavana ao amin'ny commune Ambohimiadana io zany satria maizina potitra mazava tanànana io. Araka ny fanambara taminao teo dia nisy ny fionan'ny kandida avy eto kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra niaraka tamin'ireo mpikatroka tima tao amin'ny boriboritany voalohany tamin'ny omaly. Ho fanomanana ny fomba fiasa rehetra mandritra ny fiatrehana ny fampelezan-kevitra no antony fionana. Germaine Menjanahary sy Manora Andriamalalina no mitatitra ny andindininy. Fifankafantarana teo amin'ny kandida ho ben'ny tanàna izay natolotry ny Antoko Tima sy ireo mpikatroka Tiako Madagasikara ao anatin'ny boriboritany voalohany no antony fionana tetsy ankasina. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no ny fanomezana toromarika mba ho fiatrehana ny fampelezan-kevitra izay hanomboka ny 5 ny volana Novambra izao. Niatrika ity fotoan-dehibe ity nisy olombavambahoaka izay lany tamin'ny anarany Antoko Tima tao amin'ny boriboritany voalohany ny metra Anitra Razafimanantsoa. Ny distima moa zany eo ny chef de zone izay manana folo ny boriboritany voalohany miaraka amin'ireo foko tima, ny chef secteur sy ny branche isan-karazany. Eo ihany koa ny jeune tima sy ny femme tima fa eo ihany koa zany ireo tompona ndraikitrany ny fokotany reny secrétaire sy ny trésorier izay ao anatin'ny foko tima ny akabetsahan'ireny olona rehetrarehetra reny ary ireo association isan-karazany eto amin'ny boriboritany voalohany. Ny fifankahitana maso ny candidat maire sy ny conseil municipal miaraka amin'ireo tompona ndraikitra voalohany amin'ireo fampandaniana ny candidat reo dia tafiditra ao anatin'izany moa zany ny tenako sy ny ireo tompona ndraikitra rehetra ao anatin'ny boriboritany voalohany zany dia fanomezan-toky fametrahana fifampatokisana fandrindrandrindra zany fanomezana ireo zavatra tiana ho atao ampahomby ny tanjona izay tratrarina zany. Taorin'ny fiainan'ny kandida Rina Randriamasinoro tamin'ireo mpikatroka tima boriboritany voalohany dia ny teo anivony boriboritany faharoa indray no niona taminy androany voalohany ny volana Novambra ariva teo. Vonika andresy ny tima eto Antananarivo renivohitra satria voaporofo nandritry ny fotoana ny fahavonan'ny rehetra anohana ny kandida izay natolotry ny Antoko.
Lafim-baovao hafa nivory ny mponina tao-beravina antsapan-drano tamin'ity androany ity anohitra ny fananganana pilona eny an-toerana izay ana orinasa mpifandraisana lehibe araiky efa mandeha eny amin'ny ambaratonga rehetra amin'izao fotoana ny fitakiana amin'ny hanajanonana io tetikasa io. Ravo Razafy Mahenina sy Mathieu Prince. Fianarana tranon'olon-tsotra no manakaiky ny pilona eto beravina Tsapandrano. Vao herinandro izao no nanomboka ny asa manana ny fahasalamany ny mponina ety an-toerana. Raha ny fahalalana azy sy ny nanarana azy dia hoe misy taratasy natao na tompona andraikitra fanjakana nefa ny tsy nakana hevitra ny vahoaka le izy. Ny toerana misy an'ilay izy sady tsy voadinika ny tsy misy fanazavana le izy ka noho izany animba fahasalamana mponina beravina mihitsy le izy. Dia noho izany tsy anaiky an'io zay. Na inona zany zavatra ataonareo any makasika ny taratasy amin'io dia milaza zahay mponina beravina fa tsy anaiky an'io hatramin'ny farany mihitsy zahay ary manaoko izao zay dia pakapakatra ny tiraraha amin'ny isana ambaratongany ambonimbony kokoa. Tiana sivana ny mety satria ny zanakay mianatra ato ny fahasalamana ny zanakay eto amin'ny toerana ity zany mo misy fiantraikany be amin'ny fahasalamana dia mangataka ny ambaratonga rehetrarehetra zay mba hijery akaiky amin'ity zavatra tsy avy eto beravina avy any Tsapandrano manana zanaka mianatra eto ka le fahasalaman'le zanako mivezivezy eto zany ny tena arovako ny mpianatra rehetra mpianatra madinika kely daholo no eto izay mba angatahako amin'ny fitondram-panjakana ambony mba tsy hanekena ny ametrahana ny eto amin'ny beravina. Efa nandeha ambaratonga ny fitakiana fanafoanana ny asa fanamboarana ny pilona eo ampiandrasana izay voka ny mponina amin'izao fotoana izao. Na ny fampiresana teto amin'ny manodidina teto raha tsisy fa tonga dia natao ohatran'ny hoe amboletra le izy. Ny camion zany tonga amin'ny alina mitondra ny vato mitondra ny akora rehetrarehetra nanaovana anazy. Par rapport an'izay moa zany le izy propriété privée tsy mba nisy hoe autorisation na resana dia nataonay moa zany teto amin'ny manodidina teto dia nanao taratasy nakany amin'ny DG ny architecte tany amin'ny ministère ny télécommunication dia tany amin'ny chef district dia tany amin'ny maire mba ahafanay hoe mba hifampiresana le izy sy ny namana. Ny resaka fandrosoana tsy hoe mandaza fa le izy mba tokony mba zavatra hoe mba miaraka iresana le izy fa miara mirindra fa tsy voatery hoe avy any ambony be any ohatra ny avy any ambony any dia hoe tsy maintsy atao an'izao. Marina fa tsy misy avy hatrany ny voka-dratsy azo avy amin'ny radiation na foto-drafitra satoy itony, cancer, fahasamponana sy aretina hafa moa tena azon'ireo olona manakaiky izany. Nitondra fitarainana ny kandida ho ben'ny tanàna ao anatin'ny commune ambanivohitra Ambohimangarova tamin'ny omaly izay manoloana indrindra ny tsy fandriam-pahalemana izay mahazo vahana amin'ny fokontany maro ao anatin'ity commune ity. Commune izay tsy dia lavitra loatra ny renivohitra saingy mijaly ny mponina noho io tsy fandriam-pahalemana io. Tahak'izao ny fanampanazavana andesin'ny kandida ho ben'ny tanàna ao amin'ny commune Ambohimangarova. Mikaikaiky amin'ny vahoaka miravoravo tanana ny mponina Ambohimangarova raha tsy hiteny fotsiny azao vao ny omaly dia nisy indray ny fanafian-dahalo mila ho isan'andro ia dia manentana re tompoko an'ireo tompona andraikitra mahefa mba hanampy mba handray andraikitra satria rehefa ny fandriam-pahalemana no migoragora dia miravoravo tanana ny vahoaka. Ahoana moa no amboleny, ahoana moa no anaovan'ny fiainany andavanandro raha mitaintaina izy isan'andro, manao andro masom-pokon'olona izy ny alina, ahoana moa no amikarany na dia hoe ny maraina arany koa dia miangavy izay an'ireo tompona andraikitra mahefa averiko ihany mba jereo ny commune Ambohimangarova. Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra indray, ankoatra ireo fokontany marobe izay efa notanterina teto ny olona ny famatsiana rano fisotro madio dia misedra izany ihany koa ireo mponina ao anatin'ny faritra Nanisana sy ny manodidina iny. Saika bidon marobe no milahatra eo anoloan'ireo pompin-drano saingy tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny famatsiana izany rano izany. Noro Fitiavana sy Mathieu Prince. Nanomboka ny volana Desambra teo tsy mandeha araka ny tokony ho izy intsony ny pompin-drano iray eny Nanisana.
Ny fahatapahan-drano matetika no anisan'ny teraka olana goavana ho an'ny mponina. Ny filaran'ny bidon nefa mitomandavana izay tsy izy ary saika isan'andro. Vokany mahatsiaro mijaly tanteraka ny mponina eny an-toerana. Iny tonga iny telo angambana raha ohatra ao mety misy carnet eo dia voasoratra ao zany hoe tapaka amin'ny paopy amin'izao ora ka hatrampy dia mandeha indray ilay paopy dia soratana ndraiky hoe nandeha izy hata amin'izao ora. Indraindray adiny ray sasany, indraindray adiny ray. Nefa ilay filarana hitanao fa tena milahatra be mahitsy eto aminay eto. Mampijaly mihitsy ilay paopy. Tena mijaly rano mihitsy zany zay eto Nanisana fa traika an'ilay tsy fisiana rano zany dia mijaly be zay amin'ilay filaran-drano. Lany andro mihitsy amin'ny filaran-drano e. Tsy ny mpanjifa, ny olon-tsotra ihany no mahatsiaro mijaly amin'izao tsy fisiany rano eto andrenivohitra izao, fa ny mpikarama matsaka, ny mpanasa lamba, mihena ny fidiram-bolan'izy ireo. Raha eto mirava amin'ny 12, miditra amin'ny 5 maraina dia mirava amin'ny 12. Nefa noho n'ilay fanabetsahan'ilay bidon ohatr'izao, raha tsy vita ireo tsy miala eo mihitsy indraindray amin'ny 2, amin'ny 2 vao miala eto. Nefa tsy maintsy hiditra indray amin'ny 2. Hitanao zay fa zavatra tena zany ny tena fiantraikana azo amiko zany eto. Raha miditra indray ako zany amin'ny 2 dia tokony hiravako amin'ny 9. Tsy tahafaly eto raha tsy amin'ny 7 sasany na amin'ny 7. Isan'andro zany, isan'andro. Dia tsy maintsy mijaly ianao zany. Ny rano zao hitanao ngambana io mifandehany io. Teny zany ny tena hoe mampijaly amin'ilay mpanjifa sy ilay zahako ilay mijanona eto koa zany. Tena sahirana rano mihitsy ny olona amin'izao e. Satria tapatapaka foana amin'ny pompy dia amin'ny faritra manodidina rehetra tapatapaka daholo. Dia sahirana tsy mahavita ny atao zany. Raha mamatsaka mihitsy zay ka. Mihenana amin'ny volazo ary mihenana. Mahatsiaro lany andro sy lany fotoana amin'ny filaran'ny bidon ireo mponina misitraka ny rano avy amin'ny jirama ankehitriny. Miandry ny fandraisana andraikitry ny jirama izy ireo amin'izao olona ny rano mitranga eto andrenivohitra izao. Mpampianatra mahery 200 no manaraka fiofanana manokana momba ny fitezana olom-pirenena vanina nanomboka tamin'ny andro any ary mitohy amaray izany etsy amin'ny Knela. Ny fikambanana Generation Citizen Madagascar moa mikarakara ity hetsika ity miaraka amin'ny Sempama ary vatsiny Vaovao Amerikanina vola. Androany maraina teo no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy izany atrikasa fiofanana izany. Miandindin'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Maharitra 2 andro ny atrikasa fampiofanana ka mpampianatra sy mpanabe mivondrona ao anatin'ny Sempama no ampitana ny traikefa. Ireo indray avy eo no ampita izany any amin'ny mpianatra volavolainy any amin'ny toeram-piasany tsirairay avy. Ny tanjona dia ny anabe ny zaza malagasy mba ho sahandray andraikitra sy ahalala ny zoma olom-pirenena azy. Fampiofanana mpampianatra mpanabe misy 200 no atao zany androany sy rapitso. Zay makasika bebe kokoa amin'ny resaka éducation électorale sy éducation civique pour les jeunes. Fototra ifarany fampandrosoana Madagasikara. Ary amin'ny mpampianatra mpanabe indray zany dia manana didy sy andraikizay mamolavola ireo tanora zanaka eny an-tsekoly. Misy fiantraikany amin'ny zava-misy mandritra ny fanatanterahana ny fifidianana eto amintsika hatramin'izay ny tsy fahaizan'ny olom-pirenena izany zony sy ny andraikitra tokony ho raisiny izany. Araha maso ny fampiarana izao fiofanana omena ireo mpampianatra izao rehefa miverina any amin'izay misy azy avy izy ireo. Tsy endrasana ho feno 20 taona ny olona anankiray vao ahay afantatra ny andraikitra ny sy ny zoany fa dia ny mbola tanora izy dia ny mbola kely na any am-pianarana izy any an-tsekoly dia tokony afantatra izay andraikitra ny sy zoany zay maha-pirenena azy ka amin'ny alalan'ireto mpampianatra mpanabe misy 200 izay hofanina androany ity no ahafahanay mampita izay fanabeazana sy fampianarana izay maha-pirenena vanina izay ho an'ireo tanora latsaky ny 20 taona indrindra ny fampianarana mahakasika ny fifidianana. Ny Vaovao Amerikanina no manohana arabola izao hetsika izao amin'ny alalan'ny fikambanana mozea miaramentana amin'ny IALI Madagasikara sy ny Sempama ny GCM amin'ny fikarakarana izao fiofanana izao. Mitondra ny anjarany amin'ny fampiofanana momba ny fifidianana ihany koa ny avy amin'ny CENI.
Ny ray Novambra tahaka izao dia natokana ho an'ny mpino kristianina katolika ho atsiarovana ireo olo-masina. Saingy amin'ny ankapobeny dia natokany olona ihany koa izy io amangina fasana sy iona ny fianakaviana manokana noho ny mahandro tsy fiasana azy. Nijery ny zava-nisy teny rehetra iteny amin'izany fanamariana ny ray Novambra izany Iravo Razafy Mahenina sy Mathieu Prancy. Tamin'ny roa maraina no efa nanomboka ny karakara voninkazo entina amidy Clément Mianakavy avy any Sabotsina Mena no manenjika mivarotra eto Ankadikely Lafy. Manomboka amin'ny R$10 hatramin'ny R$5 ny fivarotana voninkazo azy, tsy nisy fiakarana loatra raha oharina tamin'ny herintaona. Zany hoe zay zany no mpambony voninkazo mihitsy dia hoe 1er novambra dia lasa mivarotra eto zay zany. Fa zay manana tsena ny Sabotsina Mena dia mba hoe zany be mpivarotra dia mba niara-kely tany zany zay dia mba hoe aty zany zay mivarotra isaky ny 1er novambra. Izao tia liampo zany polopeza dia lisy. Dia toy zany zao godesia dia margzy dia asoto zao dia lefilera kope zany be karazany. Rehefa fotoanan'ny voalohan'ny volana novambra toy izao, ny fanaterana voninkazo no tena fanaon'ny akamaroan'ny olona. Ho an'ireto fianakaviana ireto, ny afaka ny andro androano azy ireo. Fianakaviana ambanontolo mihitsy vomakety. Hitanao moa fa 1er novambra raha izy dia tsy maintsy hoe mahatsaro ireo razan-tantalo ireo zany dia nandoko zany satria tena fa nandoko zany le pasana izay misy anay ity. Izy moa tsy dia hoe nisy bidy zay fa kotiza raha fianakaviana zany no nanaovanay an'izao fanadiovan'izao. Maro moa ireo misafidy ny mandeha mivavaka, misy no mitsangatsangana, manatanteraka fivorim-pianakaviana ihany koa ny sasany. Ho an'ny ankamaroany dia manao ny asa andavanandro na koa manararoatra makaina. Manamarika ny 20 taona nijoroany ny polisy munisipaly eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra. Misy ny etsika ho fanamariana izany dia omena lanja manokana ny lafin'ny fanatanjahantena izay hatao etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Ahitana ny taranja baolina kitra sy ny basketball. Ny andindin'izay tateriny solofo ery andrembololona eo amin'ny sariny Iandry. Ny sabotsy faharoa ny volana novambra tontolon'ny andro no anamariany ireto polisy munisipaly eo ambany fiadidiny tanàn'Antananarivo renivohitra ireto ny 20 taonany. Anomboka amin'ny valora sy sasany maraina ny lalao ka anasany ireo rehetra te hanatrika izany ka toy izao ny fandaram-potoana. Amin'ny fitora sy sasany maraina tsy diso fatongava ny mpandray anjara rehetra. Ho an'ny tapakandro maraina dia ny taranja baolina kitra no ibahan-toerana. Amin'ny valora sasany ASPM polisy munisipaly CUA staff ifandona amin'ny mpanohy gazety. Amin'ny folora maraina kosa ASPM jeune ifandona amin'ny ASSP pompier CUA jeune. Ho an'ny tolakandro kosa dia ny taranja basketball. Amin'ny roora CUA ifandona amin'ny ENBC. Amin'ny telora tolakandro kosa ASPM polisy munisipaly CUA ifandona amin'ny ASSP pompier CUA. Ho antsika te hanatrika ireo lalao ara-panatanjahantena ireo dia tongava etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny sabotsy ho avy izao. Niavaka ny fanamariana ny ray Novambra ho an'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara sy Medapartana Antananarivo tamin'ity androany ity. Feno mpitsahamanitra androany noho ny etsika ara-pivavahana izay nokarakaraina. Asin'Andre Malala sy Mathieu Prancy. Andro lehibe ho an'ny FJKM sy Medapartana Antananarivo andrefana ny androandroany. Mpitoroteny sy katekista misa 470 no indray navoaka tetsahamanitra rehefa ny aloha amin'ny fotoam-pivavahana lehibe. Isan-taona ny ray Novambra dia Antananarivo andrefana eto Antsahamanitra iombonany ny famoahana azy ireo rehetra ireo hatrehan'ny fiangonana mihoatra ny 380 Mbs Zoma izay niaviny. Amin'izao misy antsika izao zany raha miresaka Antananarivo andrefana ka mamoaka an'ireto andianieri reto izay dia miaraka amin'ny fiangonana sy vondron'olona mpiara-mivavaka mihoatra ny 70 Mbs Zoma ny fiangonana niaviny izy ireo. Izay zany anisan'ny mampiavaka ity andiany ity. Izany hoe nitombo be ny fisian'ny fiangonana tamin'ny alalan'ny sekoly fanomanana laika izay manao tafika masina hijoroany ny vondron'olona mpiara-mivavaka ho tonga fiangonana rehefa avy eo. Dia anisan'ny mampiavaka izany ity fotoana ity. Azo ambara araka izany fa samy manana ny fandraisany daty voalohany volana novambra ny olona tsirairay araka ny finoany tsirairay avy.
Misy ihany koa ny hetsika hafa izay nitanterahana teto sy Mahamasina androany ho fanamariana izay voalohany volana Novambra izay nasarika olona betsaka ihany koa raha ny hita teny an-toerana araka ny tanterany Asin'Andriamalala sy Mathieu Prince azy. Maro ny hetsika nitranga amin'ny fankalazana ny fetin'ny Novambra, samy manana ny fiheverany azy sy ny fandraisany io daty io ny tsirairay. Ka tsy diso anjara tamin'izany ihany koa ny hetsika ara evanjelika. Raha tsy laza fa tsy ny hetsika tetsy Mahamasina izay nasarika olona maro, hany ka afa-po tanteraka mikarakara. Sakafo ny fiderana, izany hoe sakafo ny fanahy izy io fotoana anankiray no entin'ny Gaifia mitoro ny filazantsara eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia any an-tanana ny vahoaka Antananarivo ito zany mba fotoana andro tsy fiasana ahafahan'ny olona rehetrarehetra nideran'Andriamanitra. Dia izay no nanana an'izay inisiativa na hoe ide zay hoe andao ranga ho asiana isaky ny 1er novambra natao hoe sakafo ny fiderana. Tamin'ny heritaona ny première édition tao am-palais des sports, dia izao ny 2e édition. Dia mbola hotoizantsika foana zany ny 3e édition, 4e édition mandra-pahatonga Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho an-lanitra dia anao ny sakafo ny fiderana foana tsika isaky ny 1er novambra hoentina midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra satria zavatra tena mba ankasitran'Andriamanitra izany zavatra izany. Afa-po ihany koa ireo olona rehetra tonga nijery ny fety evanjelika tetsy Mahamasina sady nahazo haim-panahy no niala voly ihany koa. Izay ny vaovao azo natolotra tomboky ilay sity mivavy tamin'ny ity niany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Amaray matinary karan'izao koa ny fotoana antsika ato anatin'ny vaovao eto amin'ny MBS hatrany samy tsara tomboky ilay sity mivavy.